Tsy voasamba no nisy ny fingapingana nataon'ny ben'ny tanàna Thomasiny Elize Ratsiraka fa efa hatramin'ny fiandohan'ny fitantanan'ny tanàna araka ny nambarana. Ny filohan'ny filan-kevitry ny tanàna ihany no mitarika korontana entina hanonganana ny ben'ny tanàna eo amin'ny toerana ka hametrahana PDS araka ny fanazavana. Nazavainy tamin'ny mpanao gazety Omaly ny antony nahatonga azy ho nampanantsoin'ny polisy ekonomika atao Thomasiny. Izy io le fitoriana avy amin'ny andriamatoa Solofzina zay président du conseil municipal ankehitriny. Solofzina dia efa fantantsika. Mbola tsy vita akory ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ho ben'ny tanàna Thomasina. Mbola tsy vita akory ny passation de service dia efa nanao grevy io andriamatoa Solofzina io, grevy analana amin'ny toerako mba ho atao PDS dia izy ny premier vice PDS. Io no mandrebireby lalandava. Dia mbo nametraka zany izy hoe plainte momba fitantanana ny commune tany tamin'ny polisy. Ka io zavatra niresahany anankitelo rehefa zovinao le izy tsy resaka plainte fa karazana demande d'explication. Zany demande d'explication zany izy tsy manana qualité pour agir, izy tsy lebeko fa de mametraka demande d'explication. Io demande d'explication io no nentina tany amin'ny police économique dia natao sous forme de plainte zany le izy. Nahitsy ny teny Ranolaza fa tsy mahafeny asa ny filohan'ny filan-kevitry ny tanàna. 1,9 milliard nangatahana dia 1,8 milliard no rameny trésor satria io ihany ny volanisy natao fonds libre dia ny 1,8 milliard no nalefa ny 100 millions sisa tavela zany mbola tadiavina. Tsy fahafantarana mihitsy ny azy mampalahelo fa dia zany président du conseil municipal tsy mahafantatra mihitsy natao hoe administration municipale. Namafy hatrany ny ben'ny tanàna Thomasiny Elize Ratsiraka fa na eo aza ny sakatsakany isan-karazany mahazo azy tsy hiemotra ny tenany amin'ny fampandrosoana ny tanàna.